manjaka ny fifaninanana tsy ara-drariny raha eo anivon'ny sehatra tsy miankina ny asa iteny izay mitondra fanitanana makasika ny fandraharahana sy ireo mpandraharaha mba hanara-dalàna ny filoha tale jeneraliny Matero Tau ny farany herinandro lasa teo toy izao ny tati-baovao izay nangoniny Claude Solution sy Mamra Soanaivo. Nisy ny antso nataon'ny filoha tale jeneraly ny orinasa Matero Tau amin'ireo mpandraharaha sy orinasa eto Madagasikara mba hanara-dalàna mba ahafahana miady amin'ny fifaninanana tsy ara-drariny. Nandritra ny lahateny nataony izy hariva teo teny amin'ny Matero Tau Ankorondrano. Maro tamitsika angamba ny fanahita le communiqué nataon'ny CM sy fifim-panahy manentana amin'ny fanjakana handray ny andraikitra hanafoanana ny ataon'izao hoe concurrence déloyale aty akina PDT amin'ny kolokolo meo zavatra teneniko tao zany ny nandritry ny kabary teny hoe manentana ny orinasa hanara-dalàna satria Matero Tau orinasa manara-dalàna nahazo valso zay avy any amin'ny direction générale des impôts amin'ny zona lasa dia efa namandometra azy zay orinasa dia manentana zay ny opérateur économique toanay mba hanara-dalàna satria afaka mamory ianao raha manara-dalàna eto Madagasikara atsotery hoe zay volana ihany misy zao ny olona manafatra entana avy any ivelany sy tsy mandoa douane na lazay fa zavatra tsy mandoa douane le zavatra tokony andoa douane ny sasany moa dia le valeuran'ny girany ambany entina amin'izay vitsivitsy le taxe mikasika ny voentany loha. Raha nambarany tale jeneraly ny Matero Tau dia 12 faingo 500 ny fivarotana fiara vaovao eto Madagasikara no azy ireo. Mariana kosa anefa fa tsy dia nisy fivoarana firy ny tsenan'ny fiara vaovao tato anatin'ny 5 taona satria manodidina ny 530 isa taona eo ny fiara izay lafo ho an'ireo concessionnaire rehetra. Fivarotra fiara eto Madagasikara zao dia tsy nisy fivoarana goavana efa amin'ny efa taona na 5 taona lasa ireo raha ohatra ka tamin'ny taona 9 sy 10 tao amin'ny 5 taona isana fiara vaovao lafo teto Madagasikara zao izy amin'ny 530. Donc niena zany izy raha pitovinana tamin'ny taona 9 sy 10 ny olana raha toekarena Nisy mahariva teo no tanterahana ny lanonana fanokafana amin'ny fomba ofisialy ny trano fivarotana fiara na ny showroom-ny Matero Tau Ankorondrano izay vono avozana. Lanonana izay natrehan'ireo mpanjifa sy mpiara-miasa samihafa amin'ny orinasa Matero Tau izay noravahana fanentanana maro.